fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Razana Baharivoangy lalao Joséphine sy R Pauline. Maizina any miaina ny tantara Miangaly sy oly miaraka amin'ny Aina, Rakoto, Sinaizy, Bruno ary Faly. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosa. Anjary Liva. Saika tratran'ny rina avy any vilany raha nisy kely foana. Tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny manaraka. Ary lazako koa misorona be hoe aza mampaneno klakson'ny olohan'ny vavahady rehefa tonga ny lera. Dia niheniko fotsiny hoe andraso iria vilany iria lavidavitra iria. Dia amin'izay atory fa mavesatra izany masoko izany. Iza koa eo aterin'ny taksi mijanona eo am-bavahady io. Orakizy Rasoa, mba alaivo kerakera toetana reto azafady e. Tena ineny. Fa naninona miverina sady? Nilaza izy nefa afaka tapa-bolana vao miverina. Voafolo andro fotsiny nefa dia miverina. Nary tonga neny. Tsenao nga izy miantso izany. Tsenao hono izy fa tsy zakany ny entany e. Ay tonga neny. Manao neny. Aiza ny entana ho batainy izany? Reo rakizy efa lasa andraso any ilay arina lehibe teo fa ireto no entina reo mianada e. Ary vetivety dia miverina neny Nga tsy tamana tany. Ary manao ny dadany izay ry neny. Tsy hoe tsy tamana akory e. Tena mahafinaritra be any fa izao. Tsy mahita fa tsy tendrombohitra mitomandavana be. Fa tsara rivotra kosa any andeha hijery kareram-bato any Berika hono zareo. Dia izay no nidiko. Za ave hijanona rery amin'ny chantier ao, tsy aleoko miakatra. Sady efa malahelo anareo dako nge ohatrany tsy mandrany koa ny saiko hoe. Zany ve? Ie, i dada zao salama tsara any ka sady nahazo aina izy any Zay koa kanjo manahelo any eny Amory Nary eo. Nary! Ie. Finna koa mahavariana ny tony. Endre, efa nalahelo koa zay. Inona reo no ataoko e? Ineny ty ny ody sahady. Anio alina nefa no asain'ilay fanahy tonga anany. Io sorana atao miara-milan'ilay fanahy. Tena simba ny programa. Zao efa amin'ny 12 alina sahady. No misasakalina nefa no atao ilay zavatra. Dia ahoana ry zao raha tonga maka io ny mpisorona be? Inona reo no ataoko e? Raha ivoaka any ka hitan'iny dia ahoana? Tamin'iny ray alina azy efa saika tratran'ny rina. Tena izay raha mpisorona be fa tonga. Dia inona no ataoko? Tsy ho any rangahy. Tsy afaka tsinonako. Zay fa lasa ilay fiara. Aloha andeha any. Tiaka hitan'ny mody sasakalo dia inona no lazaiko hitaiza?
sy aliany ihany rangahy le fahazaveko azy. Toromaso zany. Oi, ay fa mifitora mahery zao. Dia ahoana? Tsy tonga tany alina. Nefa alina no tokony nanosorana miaramila an'le fanahy mahery. Zay ny fiantson'le fanahy mpiseho amiko ny mpisorom-be. Tena magaga koa nge. Ohatran'ny hoe resaka vahazovahazo fotsiny ny fanaovana esirika namako. Dia tonga dia mifampitantara nofy. Izy koa toa misehoany fanahy koa izy ary lasa miaramilany. Dia lasa nanambola besina anankarena ary niadana. Dia nentiny tany amin'ilay mpisorona sy lehibe miaramila an'ilay fanahy. Efa tazany hoe hatsangana ho miaramila alina. Za nefa tsy afaka namonjy ilay fivoriana noho ny fahatongavan'ny neny tampoka. Mbola ho raisin'ny zareo ihany ve za so sa ahoana? Za nefa mba maniry ny anankarena ohatran'ny Erika. Manambola, manana trano, fiara, afaka manao izay tiany rehetra. Ho hita eo ihany ny tohany rangahy. Indray tia andro fandeha atory. Nary mifoazy ala. Fa izy mifoaza ho ay ala. Fa misy inona? Ay ve ianao za ary asio fanajana. Tsy hanampy tamby an'lahatsony akory ny ahatongavako eto. Nahoana moa ala tsy tonga namonjy ny fivoriana sy ny fanaovatsorona ho ay any? Tsy afaka. Asio fanajana hoe ary rehefa miresaka amiko ala manomboko izao hoe za ny tompony lahy tadidio tsara zay. Na dia mbola tsy vosotra ho miaramila azy ala dia efa oloko. Tsaroa fa nanome fiadanana ho an'ny lahy sy ireo ray aman-dreniny lahy. Nitaterahako daholo izay tiany lahy rehetra. Anjaran'ny lahy ny makatosy manaja ankehitriny ary manao izay zavatra saiko ataon'ny lahy rehetra. Azo? Eny tompoko. Ka inona ary ny antony tsy nahatongavan'ny lahy fa ho fahaiziko kely aloha lahy amin'ny tsy fankatoavana. Ampahafantariko an'ny lahy fa tsy mivazivazy mazava. Ho fahaizanao hoe? Tsy re mifoana re. Za tsy mahalala an'izany atao hoe fona an'izany le tia. Tonga tampoko neny dia tsy afaka mivoaka mihitsy aho. Eny ary. Ka satria ny reniny lahy nahatonga olana sakana tsy nahafahan'ny lahy namonjy ny fivoriana. Dia izy zany no saziko. Tsy re mifoana re tompoko. Ity ry averiko amin'ny lahy moa fa tsy mahalala an'izany fona an'izany ahy na tiany lahy na tsy tiany lahy tsy maintsy faiziko izy. Dia ataonao inona izy? Ovonoanao ve neny? Ho hitan'ny lahy io izay ataoko azy. Rapitso ihany. Zay va lasa? Oka re, tsy hanao tsony aho. Mbola ho hita eo indray izany aoriana. Amin'izao aloha dia ho hitan'ny lahy ny herin'ny fahatezerako. Tsia, aiza ianao teo? Tena lasa izy marina. Tezitra be tamiko izy. Neny, tena marary be izany lohako izany. Inona no ataoko? Ho tanteraka tokoa ve izany? Enganay ka tsy isy an'izany. Ho any amin'ilay mpisorona be ara-pitso. Aka hevitra aminy aho sady nazava ny antony tsy nahatongavako alina.
Mila metsina kely mio fa lalany daholo ny tahirikanina atao trano inavy moa izany no vidiana. Aleo ihany anga soratana toy ny mahazatra ihany ka. Menaka sira zay ataoko angamba fao daholo ka tsisy adino. Rasoa mba ila zao kely ange izy mianada rasoa rehefa midiny eo zareo fa andeha tsena vetivety Evena rehefa ty ambany Zay koa ngandrivo ny fo. Ary sanina toro maraina izany sigada. Io sakafo maraina andri fa rasomaka na kopandamba. Fangana rehefa ninana ka. Maso tondrifo za koa misy dia liako kely aloha. Fa hoeza vao maraina koa ary na ary ty fa neny koa lasa iza. Lasa ny atsena hono neny. Zay no nafarany andraso teo. Fa iverindrifa mbola mifiry zao efa misivy maraina ange zao Eto koa moa manara roatra matory maraina koa aloha avy efa ho avy nge fidiran'ny mpianatra. Allo raisiko fa hoano sakafo ndry. Allo. Hopitaly? Eny tompoko. Ho avy zao dia zao zay. Misaotra tompoko. Fa misy ina korina ary to miteny eo hopitaly na ary teo. Nirina. Votona amin'ny fiara hono neny. Nentina ny amin'ny hopitaly. Dokotera ny antso teo. Andrikako dia maty ve neny? Andao tonga dia hoany rinary Da hoangy anary. Tsy fantatro izay tena mahazo azy ihany raha tsy tonga any tsika. Aleo aloha le zany rasoa. Andriamanito. Dia tena nitanterahan'ilay fanahy tokoa ve ny teniny Neny, fa nanino neny? Neny nanao neny izany? Naratra be ve neny? Aza teteto nareo da fa tsy dia maninona Fa ahoana no navoadona amin'ny fiaran'ny neny? Angamo ny loza rehefa ho avy dia hita hoe ahoana rakizy tsy tazako mihitsy ny avian'ilay fiara Dia aiza ho marary any neny? Tsy maninona ny soroko ny marary be noho ny fianjerako dia ny tongotrako havanana koa no ohatran'ny misy kika. Mila fanaraha-maso kely fotsiny hono ny dokotera ka raha tsy misy ahina hono dia raha riva ihany dia efa mahazo mody. Ay kosa, misaotra an'Andriamanitra izany. Tena tahita be mihitsy manko izay raha vao naheno. Za zangefa saika tsy antso anareo fa hoe sao mitebiteby ihany fotsiny nareo raha tsy mody ako. Sady mila olona koa hiaraka amiko mody raha riva sao faniny eo Marina aloha izany Ka hiara iandro ny odiky raha riva ve nareo da nefa ninonao daholo. Raha soa koa any an-trano mila hampandrina saina ka. Aleo ary nirina mijanona eto amin'iny fa za ody dia very nitona ny sakafonareo mianaka raha tondro. Sa tsy mety izany? Mety izany mandeha anary iny ny vola dia mba ataovy mba roronda sopy aloha fa reraky neny Eny ary aza matahotra ny fa ataoko matsiro tsara lasa ary andao ary Tena tsy lasa any amin'ilay mpisorona be indray izany Tsy maintsy ho tara amin'ny fanaterako ny sakafo izy mianaka mantsy raha mbola ho any. Kahoana mino hoe lasa tsy mino ny ary efa lazaiko dia tanterahako ity Efa mifona taminao ange
Ary efa nolazaiko koa fa anaraka izay lazainao amin'ny sisa. Tadio tsara indray ary izay teny lazay jereo tsara ivolana io fa raha vao maizina io dia isy zavatra mpanaoviko lahy ka tandremo tsara indray ary. Ena ary tompoko. Afaka 13 katroka tsara ka. Aniraka ny lahy. Zava-dehibe io asaiko tanterahan'ilay io ka mbola mamerina ihany tandremo maka ny asany amin'ny erika aloha lahy alohan'izany fa misy zavatra omeny lany azo. Voaviny izany tompoko. Tena tsy namaly intsony. Lasa angamba izy. Aleo koa lasa any fa tena mampatahotra any resaka aminy. Na dia masony mivadika mena be toy ny voanahy fotsiny aza rehefa tezitra izy. Sady lasa nena sika be izy tato ato. Nefa ifikora angazy toetrany. Te hanambola be ohatran'ilay Riky ireny koa. Riky izao tsy misy mahaory azy mihitsy. Na ny sipakely aza taratarahany daholo. Fa inona marina raha ny tena tian'ilay fanahy atao amiko amin'ny andro voatondro io. Tany amin'ny Riky izao na anontany an'izany zavatra tokony omeny azy zany. Nefa lazainy fa mbola tsy nahazo baiko amin'izany izy. Miantso ihany hono izy rehefa voarainy ny baiko. Dia atory aloha fa ho ito ihany ny toyiny. Neny aloha izao efa salama tsara. Fidiko lafo ihany ty fitiavana ty anankareny ity ka. Fa raha tafity eo kosa ataoko hita amin'ny voamasony ry Dani Menakavy ireo mihitsy fa izay fitiavako ataoko torony ireo. Nara, fa tsy Caroline nabavin'ny Danivy ity mijery kiraro ity. Aiza? Tena izy mihitsy io. Ary toa tena lasa manja kely kosa ity izy fanary koa ve tara amin'io ataoko inona? Fa tena manja tokoa aloha izy. Nary! Vela ve matory? Manontany hoe tsara amiko ve ty satroko ty sa ahoana? Fidio rehefa tindrify inona ary ty? Fa manendrika ana ve nefa? Tena manendrika. Na ny lokony aza tsara. Ndao amin'izay ary ody efa azoko daholo ny entana nampitondrainy. Mba amin'ilay crème tarehy sao dia adino? Efa ao daholo ka. Ndao ary. Ary io taty entiko ny entana so mavizatra loatra. Fa inona ary ny dika izany noko izany? Marina tsy mampiororo. Ohatrany hoe tena izy mihitsy ilay izy. Izay ho tampoko indray ilay lehilahy mampatahotra be. Nofatorany tamin'ny Rotovy hono ny tendany Nary. Dia ny taretiny. Hitako ny rehatra afo mihitsy no manodidina azy. Ny antsatsany Nary anefa tsy reny mihitsy. Lehilahy amin'izay mikakakaka mafy mijery mena be toy ny vaina afo ny masony roa. Marina tsy toy ny devoly mihitsy ilay izy. Oka mihitsy aloha mafy rano voasina fa tsy tiako izany nofo izany ka. Andriamanitra arovy amin'ny fanahy ratsy ny zanako. Arovy amin'ny herin'ny maizina izay mianakavy kely. Tena taraiky be fa misakafo izay neny. Ay tonga ianao.
Efa hiomana sakafo mihitsy izay io ka fa nahoana no hariva loatra toy izao vao mody e. Miala tsindriny eny a. Mbola variana tamin'ny zalanamako aho dia tsy nahatsiaro lery. Isasan-tanana kely vetivety aloha dia ho avy. Ary tsotra ihany ka le Karolinina. Fa naniko ny lalovana mihitsy ny trano zareo. Nandramako narabaina dia namaly. Dia raikitra teo ny resaka. Ary hitako fa toa taraika amiko ihany le sipa. Taloha nefa zareo ty fanambanimbany indriny anay. Indray raha vao miraikiraika amiko dia ataoko fanalana azy fotsiny. Ataony izy inona koa izay fianakaviana ohatran'ireny. Mibandy izao amaly faty mihitsy ka. Faly fingika. Ary aloha atory amin'izay fa mavesatra izany masoko izany. Why? Fa maninona mifandrinako mihovitrovitra be toy izany? Misy horohorontana nga? Za ihany letsy a. Mifoazy ela angana. Tsaritina be totonkom-pandrinako le izy. Eny tompoko. Tonga ny fotoana ny fanomezana letsy a. Ary eny tsara. Makany amin'ny erika lara-pitso. Misy zavatra omeny landry. Dia ho asain'lahy io zazavavy naman'lahy io hamonjy korana any amin'ny naman'lahy. Ary rehefa mbiany dia araraka elahy ao anatin'ny vera isotrony le zavatra. Atorobe izy avy eo dia hoentinareo serika any amin'le trano fivorian'ny miaramilako. Dia anosoronareo. Ka raha tsy mety miaraka amiko izy dia ahoana? Manaraka an'lahy izy e. Dia ahoana koa izy indreny ka? Manaiky lesy izy a. Manaiky daholo lesina io zazavavy io na ny reniny lahy. Ela ve mbola tsy mahalala ihany e? Ary ray aman-dreniny Karolinina ka. Raha tsy avela nivoaka amin'ny alina ny zanany dia inona no ataoko? Fa mbola tsy mazava amin'ilay ihany ve ny teniko e? Manaiky daholo nizan'izy. Ny heriko nampanaiky azy ireo ty a. Tsy efa niporofoko tamin'lahy ve izany e? Ary mbola ahita zavatra lehibe noho izany azy elahy mazava milaza i. Zay? Tena marenina ny sofiko marina mihain'ny vara eny. Ena re tompoko, ataoko izay lazainao. Za yahay. Maneke daholo letsy a. Rapitsoalina. Ary tandremo aho raha mandika an'izay fotoana izay indray raha tsy tia hita loza. Eny re tompoko. Alo? Karolinina? Salut e. Miala tsiny fa miantso anao vao maraina. Tsy izany mantsy fa misy fanasany namako izay hariva e. Dia samy mitondra partenera hony. Ka afaka ve ianao raha hiaraka amiko? Mbola era? Tsy maninona mihitsy ka. Atsoa ilazanao izay valiny ary. Raha raikitra dia alanesy le namako amin'ny fiarany an-tranonareo ianao amin'ny 7 ariva. Zay a? Mandra-peo ana. Hoe mamikala zao.
Hoay, izany amaroan'ny olona mivavaka marina. Nefa tazan'ilay mpisorona be dia manao baka izy androsoka eny aloha eny. Mavesatra ihany ty Caroline ity fa jerena kelikely ary mbola tsy mahatsiaro tena foana. Miakofa daholo. Tena ilay feo izany baiko izany dia mandohalika daholo ny olona. Manompo azy daholo izany reto vahoaka reto. Hoay, ary tena le fanahy-piresaka amiko mijoro hita vatany eo aloha indrindra io. Tena voadidina afo daholo ny vatany manontolo ary mitana sabatra lehibe izy. Toa matahotra izany ka ila tsy ho afa mamindra ny tongotro. Morosoka eto ny fanatitra eto ny loko. Tena tsy maintsy mandroso eny izany. Eny tompoko. Ampandrio ambony latabatra vato izy. Ry vahoaka mpanompo, zany milay fanahy mahery, zany tomponareo. Omeko arena, omeko volonareo izay ireniny fonareo rehetra. Raha manahy sy manompo hatramin'ny farany ka manaraka izay baiko, dia atolotro anareo koa ny voninahitra. Ho atolotro anareo ihany koa ny laza sy ny herika anaky anareo daholo ny olona. Satria za efa anamafy ny fonareo ka andady ao anatrehanareo izy ireo, ary anareo tsy hamindra fo mihitsy, satria za maly izay tianareo faizina hatramin'ny ra. Tsy tsitsinareo, tsy anta ary tsy zara, satria za namafy ny tananareo amin'ny hafa. Tsy antrinareo fa anososo ireo mantra kosa. Ankala fivavahana samy ohatr'ireo mpivavaka koa nareo. Anososo ny fahamarinana dia fahamarinana izay tsy aza ao am-bola koa. Fizano anatobaka ny arena aminareo, dia ilay arena efa niriny ny fonareo fatratra, lay tomponareo faharoa, satria za lay tomponareo voalohany. Ho tsy ritin'ny olonareo satria ny volany maha olona sady zany dia anjakazaka ka tsy maty manoto eto taninareo, satria za hampanarana anareo izay irinareo sy ilay ny vatanareo rehetra na inona na inona. Fa ny fanahanareo kosa izay momba anareo manontolo dia fa avy koa ho takalony izany. Androany ara dia andray miaramila vaovaotsika. Inary no anarany. Izy koa dia maniry fatratra ny vola sy arena tompony ary velom-pialonana sy fankalanareo nanana an'izany. Ka nanatona azy ary nanakinanao fanekena tamiko izy. Hitanareo amin'izao fa mitombo andro manalina ny olona te hanaraka, ary efa ny andro tokon'izao tontolo izao ny manaiky omeko fahafahapo izy. Manofeto amin'ny eto larinary Nday, tena boda ny lohako, mifamatotra ny tongotro, mandro ny masoko, ary misy fofon-javatra matonto be koa izany. Toa mandroso azy ange izany tongotro roa izany. Aingana, raiso ny antsy lava lela tolotry ny mpisorona ny lahy iny. Va ao ny akanjo mifanatitra ny entiny lahy ka atsatoy mafy telo amin'ny fonony antso. Tsy hamon'olona. Anda zany lahy. Tsy maintsy ataon'ny lahy zany mba hamezam-pery an'ny lahy sy ho marina fa miaramilako lahy amin'ny alalana ny fanosoran'izany raha zany eo amin'ny lohan'ny lahy, ary za kosa isotry ny ambony. Tsy afaka anao an'izany aho tsy vitako izany. Andriamanitra, dia andositra dia alay ato amin'ny fitoerany ity. Loza, tsy nampoziko, tsy verina intsony jambena peo masoko. Andriamanitra, ampio
Andrekako tena nanofo ratsy amfiry zao amifito ve ndray ty za matory maraina be vao tafafo sady zay ne nanofo ratsy be anynary indray nary mbola tsy tonga foana ve to tsy naheno feon'olona mihitsy alina andraso hoe Nirina ahoana zay rineny fa ngah mbola tsy nody nary hatram'izao ve ka mety mbola taratara kely angamba Karolina koa nge niaraka amin'ny antsininy ay ve ye efa avy ny sakafo maraina zany ry vao andeha hidina mihitsy aho zao andao ary sy vora maraina ve dia mbola sy tonga ihany nary fa naninona sao dia sanatria mba nisotrosotro any ary dia mamo Nirina ahoana nena mandehana hoe antanio ery amin'ny Karolina rehefa hoe ao Karolina hitako tamin'ny makatiny ary amin'ny mamany Karolina rineny marina ve aiza iny eny tokoa ary tena tsy mbola tonga koa zany Karolina fa naninona koa ary reny ankizy ireny andraso andeha hiresaka amin'ny aloha e dia ahoana zany rineny dia tsy haiko tsony rery Nirina nisy nahazo andreny mihitsy angamba e iny maman Karolina tsy manaiky fa andeha hilaza amin'ny polisy fa tsy hita hono ny zanany fa ngany azy rery nary koa nge zany tsy hita ka andeha hiaraka aminy koa zany andraso vetivety eo ny trano eo aloha nanosiraso sady miandriandry eo koa sao tonga eo ihany izy ary misy olona mitabataba be nge any ivelany an'izany rineny tokoa inona zany ndry ary olona ino nday to mirodorodo makaty reto e sady ohatrany misy olona tanany zareo iny aiza rineny eny tokoa izy ny tanany zareo eny rineny ohatran'ny olona marary jereo nge Andriamanitro inary tena inary ny tantanany indry Nirina sady to maratra be ny zanako fa naninona ka nanahoana ianao zay rinary fa tsy dia maninona ary neny fa reraka be fotsiny amin'ny tsara ny fanafodiny meny dokteranao dia mahereza amin'ny sakafo e inona no tianao hoanina ohatran'ny mbola tsy te hinana nenenina mihitsy aloha zao rineny aza manao an'izany ianao rinary tsy maintsy miezaka mihinan-kanina ianao efa nasaiko namono koa ao rasoa misotro ianao ronako be dia be eny hiezaka zay ary matory tsara aloha fa lasa hidina vetivety andrekaiko inona ny zavatra tsaroko farany za nandositra ny azakazaka mivoaka amin'le trano dia avy ohatra mifanina dia tsy nihatsiaro tena tampoka safotra angambana dia naninona any tsy nianjihan'le miaramila amin'le fanaratsy satria mamono olona ary saika mono an'neny koa neny tena hitako mitaintaina be izy voatery tsy maintsy nandanga taminy nary ahoana zay rineny tsy maintsy mandeha manatona ny manam-pahefana sika atao famitorana ianao fa nametraka fitaraina nareo ray aman-dren'ny Karolina ka vao anty sika
Ka inona moa no izay kory inona ankoatr'ireo izay efa nambarako taminao tao amin'ilay fanasana izay telo Menada. Avy eo dia somary faniny izay Caroline. Tsy haiko na diso misotro loatra izy nahoana fa nentina serika nody tamin'ny fiara. Dia andoha izy dia nijanona izay, ary teo nisy olona mipotra tampoka nanafika ny ety an-dalana. Firy ireo olona ireo e? Ary hitanareo ve ny endriny? Dia lary zareo. Ny andro alina sady maizina, ny toerana kodahoda. Ry zareo mipotra tampoka. Ny zavatra tsaroako dia ohatran'ny nisy mivelo mafy tao amin'ny fahadiko tao dia izay. Ny farahadiko ao anefa izao tsy misy maratra, fa ity amin'ny fihirifanao havanana ity izao no mangana be. Ka angamba teo izany e. Tsy tsaroako fa efa mibatain'ny olona vao nahatsiaro tena. Ka tsy maintsy ho tantarainao any amin'ny manam-pahefana daholo nge izany rehetrarehetra izany, anaovan'zareo ankehy tsy tadiavan'ny zanak'olona. Mbola tsy misy hita hatramin'izao na i Caroline na i Erika. Miomana ianao dia andao sika e. Eny ary neny a. Neny. Fa misy inandrery ny Irina. Inona ty mampiazakazaka sy mahasempotra be anao ohatran'io? Jereo. Inona e? Reny olona be dia be mihitsy ohatra andry Caroline reny. Dia misy fiara mijanona io. Aiza? Io e. Hitan'ny neny io. Dia ohatrin'ny en'ny feon'ny olona mikikika be dia nitomany be. Marina ve retsy? Eno a. Tena be olona tokoa fa misy inona marina ary. Ary ohatran'ny misy tomobilina polisy ange izy izany e. Mandehana hoe retsy jereo moramora eny akaikaiky eny dia enoy. Andrasa ary. Sao dia Caroline ary mitandreo manam-pahefany. Fa misy inona nitoetra amin'ny manjetiko be koa reto nareo mianaka? Angatsy loza e. Inona ny loza ry neny? Hitan'ny polisy Caroline. Taiza? Dia ahoana hony? Ny taiza dia kilometra vitsivitsy ny ala teo amin'ny nahitan'ny fokon'olona anao tao anaty adivory. Tao anaty adivory? Mpiandry omby no nahitan'ny fatiny. Fa maty ve Caroline? Eny anaka, maty izy. Tsatoka antsy telo no hitany manam-pahefana teo amin'ny tratrany. Tsia, Caroline. Tena tsy vanina. Tsy namelana raha tsy maty ilay zanak'olona. Lozako. Izaho nitondra azy tany. Tompona andraikitra. Raha tsy nentiko tany izy tsy maty. Raha tsy nasiako ny fampatoriana tao anaty verany sotrony. Tena fanampamono olona. Tsy vanina. Moramora lesy ny vavany lahy. Moramora ho amin'ny vavany lahy. Zay izany tany iainana. Eto Belatànako nge ny ainy lahy e. Sao dia tsy fantatra lara fa any ainy lahy. Le fanahy? Eny e, za ihany letsy a. Ny sorona vita soma tsara ihany, na nanao elana tsy nanao. Tena fanaratsy-pamono olona ianao. Mbola mampitandrina ny lafandrony ihany amin'ity vavany lahy ty a. Tady fa azoko atao nge nanapitra ny lara tiako izany. Azoko nampanenjehana andreo miaramilako nge lahy ary hitako tsara ny dabohan'ny lahy e. Saingy tsy nataoko izany. Noho ninona? Mbola fialako nenina amin'ny lahy farany. Mbola tiako ny hampanankarena ny lahy bebe kokoa. Ary mbola tiako ny hanana ny lahy hery. Tsia,
Tsy te nanao tsony ahy e. Oka izay. Fanga tsy tia anankarena ray lahy ty tsy tia nanamana sy ho tafita zao tady dio fefananao fanekeny tsika zay lahy ary efa nomeko ny langy izy nitadiaviny lahy Tsy te hamono olona ahy e tsy maintsy nefa raha tia ho tafita sy tia tazona zay efa nomeko ny lahy lahy ka eno tsara ry ahy miaramila hafa no asaky mitady sorona ary izy ihany koa mitondra azy ao amin'ilay trano saingelahy kosa no anatanteraka ny fandatsahana ny raha omeko zavatra hosotrony lahy ahafahany lahy manao an'izany amin'ny kasaina tsy tranaiky an'izany aho ary tsy hanao an'izany noviana ahy ka andà zany lahy tsaro fefananao ny fanekeny alary nanaiky tsara tsy hamono olona ahy zay ny tenin'ny lafarany Zay ny teniko farany mbola azo ny lahatsaina moa ny fiatraikan'izany valitenin'ny lahy zany amin'ny fiainan'ny lahy ray manontolo satria hoe soroko ny izay rehetra nomeko ny lary Tsy maninona va aleoko mahantra madio tanana sy tsenjehan'ny eritreritry tsy hainao anatin'ny alahelo-bahoaka eny ary ary satria efa zay ny tenin'ny lahy dia mahatra sara ho voalohany amin'ny sazy amin'ny vavany lahy fotsiny aloha dia tsy hampandriko andro tsy hampandriko alina lehilahy alohan'ny andraisako sy amerenako izay arehetra fa maninona ary nariny tsy mahinona kanina toy io fa mbola marary ve ianao Tsy marary tsony ary neny tsy marary ianao ko toa tsy mahasakafo mihitsy firy andro izay jereo sahady nge tia hianao Malaina fotsiny ary neny malaina fa maninona tsy tianao angano loaka Tiako fa malahelo an'i Caroline angamby io ry neny Mangindry finina indray raha alina izy eniko mitomany foana Laingy izany ary ho aiza indray ianao iny Andehandeha kely aka-rivotra amin'ny bisikileta any mitany indray ary mandeha lavitra sy mijanony elany Tsy janony elany aka Fa maninona ary azany tena tsy mahita tory efa isasaka ny alina nefa tsy matory mihitsy ny masoko ary inona izany ohatrany misy rivotra mifofofo dray ary iny io aloka be mainty be io toa mihodinkodina manidina eran'ny trano dia tamin'ny manantona aiza ny fanampiana jiro tsy hitako vonjeo kendaina vonjeo maty kenda tsy afaka miteny tsony maneno ny sofiko foraka ny lohako nakaiza izy teo lasa ve toa angamba fa tsy mahafindrivotra tsony ary aloha ampiretina angana amin'izay ny jiro zay ohatray toa mivony varavarakely nefa ny tena ny atiako io talohan'ny natoriako tena mahagaga izany aloha idinany dia hanao izay atoriako ka hovonoako ny jiro aloha
andrekako fa ahoana marina ianao ty rinary a ahoanahoana ry neny mandeha any ianao nge mijery fitaratra e atatra sy lalimaso manoatra no reny olona avy narary mafy tany amin'ny hopitaly reny fa maninony tsy fantatro ry neny tsy fantatro ahoana ihany e tsory amiko marina hoe aiza ny marary ianao rinary a tsy mahita tory fotsiny ahy tsy mahita tory fa maninona manao nofo ratsy foana manofo ratsy fa nofo ratsy toy ninona nofo mampatahotra nofo mampatahotra hoe ahoana e ary maninona ny tsy tantarainao tamiko izany hatramin'izay e tsy haiko fa misy aloka ohatrany mandintona be ahy sady mampatahotra eniko ny antsoantso tokoa izy io indro alina izay ry neny a aloka mandintona ary sao dia mba serandolo tany ary ty ianao ty mandehandeha lavy ty e tsy fantatro tsony marina e raha izany marina ve no mampahianao toy io tsy efa zava-tory izany rinary miampy ny tsy fihinan-kanina farany ve ianao tsy andamaka remy eo am-pandriana e tokony asiana fiheverana mihitsy izany zavatra mahazo anao izany fa tsy azo jerepotsiny ka impiry izay tany amin'ny dokotera tsisy vokany ihany ndreto zavatra omen'nina reto ampiasao fotsiny aloha dia atao izay zavatra saiko ataonao fa aza be fanontaniana ka tsy tadidiko daholo ange izany edre izany manome azy ianao hoe ny anjaranao dia ny manaiky sy ny mihinana tsara ny fanafody mazava aminao izay ity androna intelo andro misesy ity indray afafy eo amin'ny efitrano fandrinao maraina sy hariva ity anankiray ity evoana ary ity tenehana atao tambavy sotroina tsy maintsy atao ireo raha te ho sitrana ianao ary zao dia zao mihitsy dia tomboka araka ny tenin'ilay mpitsabo nalehako nirina andeha ny asy evo mandrehatra afo raha soa e dia mamana rano sady efa riva ihany koa nety ny andro e eny ry neny a ary inona izany izany le rivotra amin'ny fofofo marina oay tena mivotrovotra be ny fandrinako tena olona kentrina mitonatona dia mihevitra vela fa afaka n'izao mahazo an'lazao ny zavatra ataony lahy tsy vao mainka anampitrotraka aza le feo le fanahy mba fantatra lahy moa iza olona nalehan'ireny lahy io izy io lehilahy nangalany tambavy sy vovoka azo ataony lahy evoka sy afafy io tsy tompoko io le tia ny ratsy fierana aminy azony lahy mpimasy malaza be ty amin'ny tanàna mpilalao didiakana saingy zavatra tsy fantatry ny reny lahy dia sady mahay mamono olona io ny mahay mamelona satria miaramilako eny letsy miaramilako izany nampanan-karena azy sy nampanefa azy toy izao satria nentina anaraka izay baikoko rehetra izy raha vanta ny voany jiabina teny fotsiny ny reny lahy dia ny fanahiko nefa tonga teo melosina naloka ny ratsy ferana ny baiko ny sainy sy ny pondry namadika nody ka ny fanafody izay no heveryreny lafa hasitrana ny lahy dia vao mainka ampirongatra ny aretina satria zay mididiko tsia fataro tsara letsy le kely sainy tia vitako daholo na ny mamono na ny mamelona arak'izay ty koa saingy misy sandrany avokoa an'ireo mpimaso miaramilako nanao fanekena tamiko dia ireo te hanan-karena sy teo anefeo fa ary te halaza be manaky amono sy andatsa za manaky isopatra sy ampijaly ary amaly faty arak'izay tiako azony lahy zany
Tsia, fa naratsy somatao-tody ianao. Inona moa tsy tody tena tsy fantatro ary tsy miasa amiko mihitsy lesy zany ary zany vavany laza indrindra ny tena anafaizako mafy an'lahy. Tsy misy mpanompo mbola sany teny toy izany tamiko. Vonjeo, kenda e, vonjeo ary neny vonjeo, maty Andriamanitra. Izy teo tolasa. Marary be ny tendako neny. Nary, fa misy inona? Tena tsy mazava amiko izany zavatra mahazo anao izany ry Nary. Mariny, inona ny aton'izany zavatra izany fa hatrizay tsisy an'izany. Nary koa nge tokony andeha hivavaka e. Tsika ohatrany tsy dia nandeha mivavaka firy intsony izay elaela. Ndao ry neny Eny e, fa aleo aloha tohizana ihany ny fanafody ireo nomenanao ireo sao dia mba misy fampitahorana fotsiny izany. Tsiry neny ohatrany tsy mazoto ampiasa an'ireo tsony ka. Mariny e. Hatramin'izay izay olona rehetra ny tsabony ratsy ferana sitrana daholo no ianao tsy ho sitrana fa nahoana? Asa f'izay aloha ilay nofoko e. Nofo ratsy, nofo ririnina izany ry Nary Sady ny ary fahitana mihitsy ny ilay izy. Ka mety lolo ihany ho azy izany na mety koa ngapy ty trano ty misy lolo. Asa, izany mahalala. Ka nahoana no tsy lazainy ratsy ferina taminao izany raha hoe ty trano ty no misy lolo? Eny hoa, hatramin'izay tsy isany zaniko. Aiza moa no ahalalana an'izany rakizy mety izay izy vao miseho angamba. Ary ahoana ary no amina rery izy no miseho fa tsy amintsika rehetra tatrany? Asa, izay no tsy fantatra. Aloha mihitsy aloha ajany ireo fanafody ireo neny tena tsy mazoto aneo andreo tsony aho Eny ary rehefa izay no tianao fa ajanoko misaotra ry neny fa ny zavatra angatahako dia aloha tsy tokana hevitra fandriana aloha fa hiara-tory aminareo mianaka. Tsy maninona afaka matory amin'ilay kanapilehibe ianao fa izay sy nirina kosa eo amin'ny fandrinana isy dada ihany ka. Amin'izay koa afaka manara-maso anao tsara Orineny mifoaza ho any eny. Ahoana fa misy inona? Jereneny ange Nary Fa maninona izy? Tsy fantatro fa mindritrindra be izy ry neny sady jereneny ange masony Andriamanitra, fa maninona ny zanako Nary tena miakatra mivadika fotsy be ngeny vao masony mariny. Nary fa maninona izy ry neny tsy fantatra fa marary izy nirina. Amfiry zao amin'ny 3 sasany maraina. Tsy maintsy etsoina dokotera izy andrasonao eo fa hoe izy neny vetivety foana matahotra fa azy ilozany rereto ka ho fasika raha soa hiakatra ho namanao eo soa fa tsy dia lavitra loatra aloha ny dokotera engane ka mba hamoa izy Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy ilay dokotera teo ry neny? Inona hono mahazo anary? Karazana andro be hono Inona izany andro be izany ry neny? Mitovy amin'ny fanitony izany Hay ve? Dia inona hono ny atao amin'izany? Ireto fanafody reto no nomenina ampiasaina aminy
raha mbola tsisy fiovany izany atao anatin'ny herinandro dia tsy maintsy miditra hopitaly izy. Izany veriny eny ry Nirina. Tsy maintsy ampilaza ny rainareo aho angambaka. Madame Larnivo. Mon père Flavio. Manao ahoana ianao mon père? Manao nanaka. Fa andeha ho aiza ny tao somary maimaika e? Andeha hividy fanafody etsy amin'ny farmasia mon père. Ndry, fa misy tsy salama nga? Eny mon père, inary no tsy salama. Inary? Eny to. Fa manino nary? Tsy ohatra ny tazo mahery angamba mon père. Hitako tsy dia tazatazana intsony a, sady tsy mivavaka intsony nary. Za dia gaga tokoa. Eny mon père. Tsy izany mon père fa misy inona e? Tsy salama mihitsy nary tato ato e. Eny e, mirary fahasalamana sy mivavaka ho azy ny tenako. Eny toko sotra. Ny manaraka angamba dia afaka mitsidika ihany amin'ny manaraka e. Zao mon père mbola maimaika mankoko. Tsy manina mon père, misaotra anao. Misaotra, veloma manaka. Veloma ianao mon père. Telo andro izay nary hitako ohatrany hoe tsy dia naninona. Efa miasa tsara angamba ny fanafodin'ny dokotera. Trondro no tiany hohanina. Izay koa nividianako an'ireto trondro gasy vaventy reto ka. Ary andeha ho daingana fa atoandro ity ny androko. Tsy feon'ny Nirina ve izany henoko mikikika ao vaotrano izany fa misy inona indray e. Asa hitako Andriamanitro. Nirina, fa misy inona e? Nena. Fa manino indray nary e, Andriamanitro. To sady mitrena be miditra be. Fa naninona re zanako e? Jereo ningy fa miainga daholo nge mivatare manontolo e. Ny lohany sy ny vodongo sisa no mipetraka amin'ny fandriana. Ny tanany koa roatra miolana daholo. Lozina re tira ndraikako. Marinina re zanako Andriamanitro. Rasoa, apio aho e. Tsondrio mafy re ny lohaliny roa e. Ao ry Nirina, ao aloha, ao tsondrio mafy be io lohaliny io. Mafy be neny a. Mipoaka mihitsy angeny tolany. Lanitro. Apio Andriamanitro. Maninona re ny zanako e? Nary a. Jereniny nge vavany e. Mivoaka farora bava be. Mandehana ianao makarano mangatsikinkana ry Nirina. Haingana ianao. Eny ry. Le misy evety dia eto aty e. Amafako ny tarehany sy ny lohany. Tirineny. Zay. Iny efa ny analefaka ny tanany. Eny tokoa. Ary toa tsy mitrena tsony izy. Nary. Mandre avy ianao e. Ve nene. Fa maninona? Marary ianao ry Nary a. Marary ianao fa mangala aloha aina. Tena reraka be a. Ie, maty aloha raha te hatory ianao e. Nene a. Maty aloha fa rehefa avy eo tsika miresaka e. Nzay fa natory izy ry neny. Aleo aloha atory izy fa andao aloha isika hidina moramora hanomana entana hoentina any amin'ny hopitaly. Fa ahoana ry neny? Tsy maintsy miditra hopitaly izy anako. Izay no tenin'ny dokotera.
jereo fa voamaika mafimafy kokoa tsy toy ny teo aloha aza ny krizy indro. Dia ahoana koa izany? Manatitra azy ihany aloha sika e. Soa ihany aloha fa naka vola misimisy e. Avy eo dia tsy maintsy mandefa telegrama any amin'irainareo anio dia anio ihany. Telegrama? Ie, tsy maintsy miakatra arak'izay azo atao izy fa marary be ny zanany e. So sanatria misy fivoahan-javatra tampoka e. Nary nanao ianao izay? Efa tsy dia maninona fa mbola reradraraka be fotsiny. Fa efa afaka miarina ve ianao hiakanjo e? Hiakanjo? Fa ho isika? Hoentina any amin'ny hopitaly ianao e. Izay ny tenin'ny dokotera. Hiditra hopitaly ve? Tsy Nary marary be nge ianao e. Efa ny tenin'ny dokotera fa raha tsisy ovana atao anatin'ny herinandro dia tsy maintsy ampidirina hopitaly. Tsiry neny tsy hiditra hopitaly izany Nary fa maninona e? Tsy hitra ny dokotera io aretikory neny Inona? Tsy sitrany fa maninona? Tsy hitra ny dokotera io aretikory neny Fa misy inona Nary lazao hafa maninona ianao e? Mopera Flavio alaina. Mopera Flavio? Fa ahoana e? Izy mahay manasitrana, mahay manala devoly. Devoly? Tsy azoko e. Neny misy zavatra tiako tantaraina anao. Fa inona daholo re zany ry Andriamanitra? Lazao inona ny tianao tantaraina amiko e? Toy izao ny eto ambony. Andriamanitra, tena marina ve izany Nary Tena marina ve izany? Endry neny izany no marina. Mifona ary neny Diran-dositsika ry Nary dia inona izany no atao e? Andray rery lanitro, tia nataonao Caroline loza. Neny tsy maintsy manantona mompetrika e. Fa ahoana koa nahafantaranao fa mahay manasitrana olona misy devoly izy e? Masoko mihitsy nefa nahita ny olona narary nentina tao aminy. Fony izany mbola ny sirvila misy atao. Eny ary ka raha ovinana andeha ho any sika e? Faran'izay aingana arak'izay azo atao dia ny mbola tsy tara loatra. Mimana ary ianao andeha fa hiantso taksi hitondra antsika e. Any dia andefa telegrama ho andrainao hanafatra azy hiakatra. Fa inona marina ary ny dikan'ireny zavatra nazo ariny. Aizako, indroa zay tato anatin'ny 3 andro no saika voan'ny aksidant teny amin'ny chantier. Nefa ny dia efa mitandrina fatratra ery. Ary mba nanaona koa ary zay izy telo mianaka any. Ohatra ny elaela tsy nandrinisa-baovao mihitsy. Misy olona mandondona izany. Taratasy eo. Ho avy ho avy. Ainga faktera. Telegrama Ramsey. Telegrama? Eny tompoko, mba soniavy kely hoe tao zavady. Ay, eo ary hoe. Zay. Misaotra anao e? Misaotra Ramsey. Telegrama avy any an-tanàna ty. Fa misy inona ary? Miakarafaingana raha azo atao. Marary Nary. Ranivo. Nary. Marary o Nary. Ary tena efa voamafy angamba matoa afarana amin'ny telegrama ohatr'izao. Fa naninona ny zanako Andriamanitra? Tsy maintsy mandeha na zao arivo zao ihany aza ka ndraso aloha ampilaza amin'ny lehibe dia ampiseho azy an'ity telegrama ity.
Ramatoa Arinivo. Eny mon père. Andray matoa-kelinary. Mandrosoa nareo mianaka, mandrosoa ary. Eny tompoko. Ao, petrapetra. Ya, saotra mon père. Ka inona ny vaovao? Toa tsy de tsara loatra ny fijeriko anin'ary sa mbola tsy metimety ihany ve? Eny mon père, tena tsy salama mihitsy izy. Tsy salama? Eny tompoko. Fa hono inona ny tena mahazo azy? Mbola le tazo mahery ihany ve sa... Mon père. Tsy aretina hafa mihitsy no mahazo amin'ny Ninary mon père. Fa inona ny dia mampitomana no toy izao Ramatoa Arinivo Tsy fantatra fa toy izao ny fiantomboany raha araky ny fitantarany mon père. Miainanareo ary anaka, miainanao anaka. Dia izay mon père. Tena zava-doza izany zavatra tantarainao izany raha izany no tena izy Ramatoa Arinivo Anaka, tsy izany ho ifonanao sy afaka anao fa ilay Andriamanitra ray tsy toa mahefa ny zavatra rehetra. Izy irery ihany no afaka napotika ny herin'ny maizina mampijaly anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Oay mon père, io jereo fa mitady etika renge izy. Io izy fa mitsinitra be de jereo de eo mivadika ny masony. Mitony ianao dia aoka hivavaka sika Ramatoa Arinivo aleo aloha akanitsy lakroa hitsaingana aloha. Zany Lusifera lehibe an'ny herin'ny maizina. Andriamanitra, zanako. Hafahafanao ratsy ny zanako Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, mandidy anao ary fanaratsy miala aminy. Oay, tena olakola ny sandriny sy ny ranjony. Vonjeo zanako mon père. Vonjeo i mon père. Ah ouais, ça me passe à je suis le maître de l'ombre. Egomanie magistère ombra. Efa izy amantolo. À jamais. Inextenso. Eta esta padre. Adieu Satan. Adieu. Retro Satana. Mba atolere kely io ranovoasinao anaty tavoahangy io Ramatoa Arinivo. Aingana ianao Ity ary mon père. Perdidiate padre. Resy ianao mon père, resy. Perdidiate. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala amin'io zatovy io. Miala zao ankehitriny zao ianao. Miala. Retourne en enfer d'où tu viens Satan. Io fa mitsipitsipaka be izy voan'le ranovoasina mon père. Retourne en enfer. In eternum. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareth. Sika obeo. À la grâce de Dieu. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. In secula seculorum. À la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mon père, to tsy mesika intsony ny zanako e. Maty ve mon père? Maty ve nary? Tsy. Aza matahotra velona izy. De ho jovanty. Sitrana zany izy mon père. Mino aho fa tsy hetsika mahery-tsony izy. Tsy maintsy ady hatramin'ny farany anefa sika. Maro sy matanjaka mantsy ny devolona matotra azy nefa matoko io fa Jesosy Kristy efa nandresy ny herin'ny maiziny mila mivavaka mafy sika Ramatoa Arinivo Ien mon père. Ary hono ary aiza moa ny rainy? Lasa niasa ny lavitra any. Efa nandefasako telegrama nga izy eo hiakatra akaikana de. Io fa matsiaro nary mon père. Nary nanahoana se zay? Reraka be mon père. Tsy mahagaga satria avy niady sika e. Saingy tsy ady tamin'ny nofa mandratsy akory fa ady tamin'ny fanaratsy. Maherezy zanaka.
iny mopera raha vao nahitanao a tsy tonga nivavaka intsony sy tsy niservy intsony de efa lasa nitreritra ihany a fa mbola tianao ny tompo anaka azonao zany iny mopera tsy mahazaka miaino ny anaran'Andriamanitra mantsy ny fanaratsy anaka toy izany koa ny nandehanany raha vao niantso ny anaran'Andriamanitra ianao tao an'efitranonao tamin'izy nanan-kendanao tadidio fa tena zava-doza anaka ny fanaovana fanekena amin'ireny devolo ireny ary ny fitsiritanao sy ny fanirianao te hanam-bola be sy te hanan-karena no nanitona azy azonao iny mopera ny vola mantsy fototry ny ratsy rehetra anaka ny vola no antony aminona olona ny vola no antony angalarana amadihana ny namana isy olokiana ivarota-tena sy anaovana tsinitsinina ny madinika anosena azy loharano fitiavatena ny vola anaka nanenenako mopera eny tonianao tena derandoza mopera ay ve ka avy amin'izany na tonga nay nanan-karena tampoka toy ireny eny anaka ainy de voly atao tokoa zany na ny mamono na ny mamelona koa azy araka ny voalazany tsy misy afa-tsy ny tandrina anaka de mivavaka efa mamitako zao tontolo zao ary indrindra efa akaiky ny farany mandrongatra sy miseho amin'ny fomba maro ny asany maiziny tena mampatahotra mopera eny tsy misy afa-tsy ny manatona an'Andriamanitra ihany mitodika amin'Andriamanitra de mibebaka fa hainy ny tompo foana ny manambina ny asanao sy ny fiainanao hainy ny miaro anao marina zany mopera ka izao mahazo modina roa mianaka mangalahina tsara serinary tongano ny mopera raha pitsotolakandro mahereza eny mopera ety iny ento ty ranovoasiny ity de afafazo amin'ny trano rehetra indrindra ny efitranonary de ampisotroy azy sy isafon'ny lohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo azonao zany fa alohan'izany esory de dory eny ivelany daholo reo fanafodina rainao tamin'ilay olona mpitsabo eny mopera eny ary velomanao mopera de misaotra indrindra velomanaka velominareo tsy misy isaorana fa samy ho tahin'Andriamanitra azadinona ny mivavaka mafy maraina sy ariva eny mopera sotra n'Andriamanitra amfiry ary zao amin'ny efatra maraina dry ary foforinina zany ohatry ny maimbo raikina zany ny marina tsy andraso hoe ry landro ary setroka be iny ty tena mainitrano marina ny rina nary fa misy ino nariny any miarena faika nareo dafa mainitrano aingana Andriamanitra aingana rasoa zareo ny rina fa misy mandony zany manahoana ianao mopera manahoana ianao anaka ao ve neninao zay eny mopera izy zao ry nirina mopera tongiriny eny ay tokoa ny mopera manahoana ianao mopera mandroso anao mandroso eny anaka ka manahoana daholo nareo tsara ihany mopera fa ina tokoa no nitranga teo raha mahatonga an'io fa to eny mopera zao hitanao zao mainitrano soa aza fa nilany avaratra ihany fa nalato vavonjy fokon'olona zany ve raha mahatonga an'io eny mopera ny ilany avaratra rehetra nisy ny hevitra fandraisam-bahiny tao ambany sy ny hevitra fandrinina ary tao amboniny fa nisy tamin'iny no kila tsy misy azo niraisina tsony na tapa-pahanjaitra azy tena loso zany ko ary inary tsy naninona
Soa ihany fa tsy natoro tao koa izy mopera. Hatramina rariny dia tsy nety natoro rery tao intsony izy fa niaraka taminay mianaka tato ka. Tena misaotra n'Andriamanitra izany fa tsy nisy ny anana voy kosa. Izay tokoa aloha mopera. Eny, azakivy raha matoranivo, azakivy. Tsy fantatra hoe ahoana marina ke mopera ny tena nevin'ny afo e. Lakozia tsy any akory fa ty amin'ny ilany atsimo lavitra ty. Zay ne tena mahagaga anay e. Mopera, nofo ratsy alina. Vahono nofo ratsy ahoana anaka? Mbola niteny tamiko tamin'ny alalan'ny nofo le fanaratsy. Lavitra be no andrenisako ny feony. Hoe ahoana ozy izy tamin'seka? Overiko amiko izay rehetra nomeko an'lahy ozy izy. Dia ho vadiran'ovana lavitra noho ny teo aloha ialahy ary farafahoriana. Sady na raha nitserona be ny teniny. Ary tena nisafoka toriny tezitra mafy ireny izy dia izay. Aza matahotra na manana inona na inona anaka. Fampitahorana daholo izany rehetrarehetra izany. Mbola mahery lavitra noho izy ilay Andriamanitsika ao ambony ao e. Ary mbola averiko indray fa Jeso Kristy efa nandresy ny herin'ny maizina rehetra azo ny zany. Za mopera mieritreritra hoe izay angamba no namahy ny trano sorofananako rehetra tao. Tezitra izy satria tsy nahazo anseko. Ary fantany fa hiverina amin'Andriamanitra se. Aleo alainy izay nomeny satria arena ratsy tsy mahasoa ireny e. Ary tsy sitrak'Andriamanitra ihany koa nitazomantsika zavatra tsy azo tamin'ny fahamarinana sy nohariana tao anatin'ny eloka. Aleo tsy manana fa tsy maintsy ampidi-doza ireny anaka e. Marina izany mopera. Zany dia zendana mihitsy taloha e satria vao avy namoaka sy nandoro ireo fanafody rehetrarehetra dia ny zavatra hafahafa nitranga. Tanao azy izany. Indrindra ke tao iren'ilay nanafazako ilay rano voasiny. Tena tsara mihitsy. Hitantsika amin'izany fa efa kaiky ho resy anie ilay ratsy e. Ary mbola ona? Mbola tsy tonga angano indray ninarika. Tsiry mopera. Za zany mba gaga e. Efa tokony ho tonga tamin'ny maraina izy zao. Zao e. Mila mivavaka mafy hatrany tsika raha matoranivo ahafongotra ny asan'ny maizina tanteraka. Azonao izany? Zany mihitsy. Tadidio fa vonona ny anampy antsika foana Andriamanitra. Tsy mba mandao ary tsy manary izy ho an'ireo izay manantena azy. Saingy mila mibebaka sy mifony eo anatrehany amin'ny zavatra tsy nety rehetra kosa sika. Eny mopera. Ka izao ary miangavy antsika rehetra ireo andohalika hivavaka aloha. Dia hifona sy hitalao aminy. Izy ilay mahita ny zavatra manjoa antsika sy ny ao am-pontsika rehetra. Hivavaka ary tsika. Ry Andriamanitra rainay tsy toa mahefa ny zavatra rehetra. Ianao ilay nahary izao tontolo izao sy nahary tongotra aman-tanana anay. Ianao ilay naneho fitiavana lehibe sy famindram-po tamin'ny nanirahanao ny zanakao lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mihinanao fa hanana ny famonjena. Topazo maso amin'ny fo miantra sy mangoraka reto zanakao. Mandohalika eto anatrehanao izahay. Mifona sy mibebaka aminao satria tena nanota tokoa taminao ray masina. Mangataka ny famelan-keloka aminao amin'ny fotorotoro sy ampanetretena lalina amin'ny alalan'i Jeso Kristy ilay zanakao mpamonjy anay. Ka nijaliany sy nahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary niraza nalatsiny ane hadio sy hahamendrika anay indray eo anatrehanao. Ary ny sandronao mahery no hanafaka anay tanteraka amin'ny famatoran'ny herin'ny maizina. Amin'ny anaran'i Jeso Kristy tomponay, misaotra raha eo. Ny dera, ny laza sy ny voninahitra ane dia anao irery ihany hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Nary, mandrosoa eto anatrehako se, mandrosoa eto. Dia avy ireny izay teneniko ary mino fa mitompo efa manatrika antsika eto. Izy no miady ho antsika. Eny mopera. Ihany ary ty rasolo mbola tsy tonga foana. Ny trano eto mila fanamboarana. Za ty tena sahirana. Izy koa tsy mipetraka toerana tokana koriko. Telefona neny a? Ie, ho avy ahy e. Allo? Manao ana tompoko? Ie. Izano izy. Izano vadiny. Fa ahoana izany tompoko? Aiza?
Oviana? Dia nanahoana ny vadiko re tompoko? Andriamanitro. Fa misy inona ary neny? Ie, misaotra anao e. Voan'ny aksidant ny rainareo. Nivadika hono ny tômôbila nitondra azy dia maty ve dada? Mbola tsy fantatra fa tsy mahatsiaro tena eny amin'ny hopitaly hono izy hatramin'izao e. Andriamanitro, tsia dada. Mafy tiraka izy a. Mangidy e. Ndeha sika telo mianaka jery azy eny aloha e. Ahoana ary neny? Mbola tsy azo zidiana izy e. Mbola tsy mahatsiaro tena foana. Naratra be izany izy? Ny tongony misy voa. Dia ao amin'ny hazo damosina hono raha ny filazan'ny dokotera e. Ny lohany koa misy voadona kely. Tena loza andry neny. Dia ahoana izany? Tsy maintsy mitsabo aloha miala neniny sika e. Soa aloha fa mbola misy vola kely azo tsaboina azy eo ampelantanany. Dia ho tanteraka tokoa ve ny tenin'ilay fanaratsy iny? Dia ho lasa vadiranovana sy farafahorina noho ny teo aloha tokoa ve izay? Nalainy izay rehetra nomeny ahy. Izay aloha tsy rarahako, fa ny tena tsy tantiko dia tao amin'ny fianakaviana rehetra ity miara-ny adalalana nataoko. Ny trano may, niteraka fahasahiranana. I dady ity voan'ny aksidant. Mbola ny amin'ny hopitaly hatramin'izao. Vola be tsy toko tsy foroana no tsaboina azy. Efa 2 volana izao. Ineny efa mampalahelo ahy mihitsy ny mijery azy. Sahiran-tsaina. Soa fa misy ny mivavaka manome hery anay. Ary eo ihany koa mopera filavio manampy. Tsy maintsy ady hatramin'ny farany afa izany ho anton'izao e. Ndraiko indray koa tsy omeko lasany koa. Sanatry. Aza kivikivy mihitsy ianao anaka. Dia toy izy foana ny vavaka isan'andro fa aza mitsahatra. Tongava manompo an'Andriamanitra foana isan-kalahady na inona azony se zany a. Ady ataon'ny Satana izao fa isika efa atao andresy amin'ny alalan'i Kristy ilay nampandresy antsika. Mifikira amin'ny lalandava. Zay a. Eny mopera. Aza matahotra ianao fa hiady hatramin'ny farany a. Za eo e, manao izay vitako ihany a manampy anareo foana. Mazava? Misaotra mopera. Herintaona katroka tsara izay no voahan'ny dadan'ny hopitaly rehefa avy nitsaboina teny nandritra ny 3 volana teny izy. Velona aina soma tsara saingy indrisy. Tsy afaka mandeha intsony fa atosika miposiposy ao an-trano izy. Tsy afaka niasa intsony koa mazava loatra. Izay sy neny no miasa, ny riana mbola nianatra. Inenina no sasalamba sy ny pasoka nataony fahiny indray. Za kosa nahita asa tany amin'ny villa tany dia mody isan-kariva. Le trano main'ny afo no ravana tanteraka. Dia niverina tamin'ny toerany teo aloha koa ilay fonenana kelinay. Erasoa efa ela ny nandahoanay fa tsy hisy intsony ny volana karamana azy. Tsy kivy anefa toy ny misy hery miboboka izany ato anatiko. Manosika hiotra hatrany. Tsy tapaka mivavaka isan-kalahady izay 3 mianaka. Ary isa maraina sy hariva koa ohatrany ny fianakaviana.
tovo maika nanamafiorona ny fifankatiavana efa mianaka ny sitrana azo. Tsapako sahady fa isy fahasoavana lehibe ho atolotr'Andriamanitra anay ho valin'ny ezaka natao. Ary miretareta atao anatiko ny fanantenana fa mbola hitsangana sy andeha dada indray andro any. Olana lehibe teo amin'ny fiainako iny. Entiko ananarana ireo mpiara-belona amiko sy ireo mihaino ahy. Misy tokoa ny hery maizina ary mandraviravo zavatra maro tsy takatry ny saina izy. Fa na ratsy mamitaka sy mandrongatra, indrindra amin'izao andro faran'izao. Saingy azo resena tsara amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifikirana amin'Andriamanitra izany. Koa mahery isika rehetra misidra ny onja amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao, mitotia amin'Andriamanitra fa hamaly antsika izy. Izay ilay tantarako, misaotra anao ny aina. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Razana Bahary Voangy Lalao Joséphine sy R Pauline. Hery maizina nano miaina ny tantara Miangaly sy oly niaraka tamin'ny Aina, Rakoto, Sinez Bruno ary Faly. nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nana Tontosa. Anjary Liva.